eto tsy haiko rehefa tamin'ny radio anareo hoe bravo pasteur mahafinaritra be na mpanaritran'Andriamanitra be anao fa rehefa Mikaela de hoe fangainao Laurence indray mahatatesa rangaty rehefa mitondra fitondrana rehefa mitondra firenena natao kritikena sinon démissionner. Atsika hoa tsy mifankatahotra matoy mivolagna fantatreny ataonay miarahaba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana carte sur table izay fanaraka reo eto isaky ny asabotsy ariva manomboka amin'ny enon'ora mahery eo zany a amin'ny enon'ora sy fefantsika zao a misy ny atao hoe quart d'heure académique somary fahatarana moa zany pitsopitson-javatra zay zavatra zay mbola anao mise au point kely zay telo rahalahy mianaka faly ny miarabantsika telo mirahalahy tafahoana eto ndray taoninan'izay fotoana nisy fiatona kely no lafiny ara-pahasalamana ho ana manokana moa zany ny voakasiky zay tsisy feo mihitsy ny avantsika teto nandritra ny fotoana naharitraritra ihany a dia zao vomba misy kely mba azo iranana mbola miezaka ela aloha tsy miforcer fa miteny normal kanefa ny tsy afaka avela am'izao ny raharam-pirenena surtout zao voina mahazo atsika mianakavy zao dia tsy miandry rano satria be ny mijaly be eo nahazo message hoe misy toerana zany ao a tsy misy na ray aza mandeha manatitra vary any ao aminaty rano le ramatoa be mipetraka ary tsy todin'ny caméra sy ny Facebook zany eo zany de efa misy problème koa amin'ny coordination eo amin'ny resaka fitsinjarana an'ilay fanampiana tena tsy mpisady zany zay hoe aza dele caméra sy lay Facebook loatra ny mamaiky anareo sur terrain mizara n'ireny zavatra reny fa jereo le tena mila an'le izy marina fa mila daholo fa mba teny atsina fa mbola hiditra amizay tsika rehefa avy eo fa ny miarahaba anareo telo anareo mirahalahy Mostanina Rabetselonina zay efa mahazatra atsika mpiaraka amiko eto a fifaliana ho anay koa mbola mandray any Naouda na namatsika zay safady avy any Allemagne tonga miaraka aminay eto miaraka mitafa amitsika fampidinika ny amin'ny lohahevitra izay ataontsika hoe bebe ihany zavatra resahana satria raha tsy diso atapabolana zay fa raha kely tsisy fandaharantsika na herinandro dia dikan'izay zany a misy ny vaovao misy ny dinika misy ny fanentanana matevitevina ka dia aleoloha raisitsika izy amy rahalahy reto a samy ilaza ny mba hiarahabatsika koa amin'ity takariva ity miarabanao Naouda misaotra aloha fa miarabantsika rehetrarehetra dia tsy matetetika azy fa de vonona ny fampitafa amin'ny malagasy rehetrarehetra sy ny mpanaraka ny petsy misaotra miarabantsika misaotra Naouda Stana eo faly miarahaba anao pasteur tonga soa indray anao am'le fandaratsika mirary fahasalamana hatrany miarahaba anao mo zoko be ray aman-dreny Naouda miarahaba ny vahoaka malagasy miarahaba ny mpijery rehetrarehetra voalohany teny moa miaraory amin'ny havana namana vahoaka malagasy traboina tena mahireza ary efa nataon'ny pasteur moa ny annonce namana rehetrarehetra tia ivelana na naiza ny diaspora misy cagnotte fanampina efa any amin'ny pageny RGL nisorana anao pasteur nandray zany fanapa-kevitra zay fanampina ny piraitan-drazana fa tena mampalahelo manahirana ny zava-misy iny mo tsy afa mihoatra atsika amin'ny zavaboarin'Andriamanitra tsy maintsy atrehana iny de mankahery malagasy rehetrarehetra traboina tsara tompoko ia de efa ombako manina zay a so ihany fa napiditra an'izay mostana atombokotsika misy sady lohahevitsika voalohany a gestion de crise ny cyclone ity zay tena io zany zao no atao hoe mitoboka amin'ny orontsika zarainay eo ihany le roy a ny am'le SOS Tamatave karakarainy gardien de la révolution mba isorana be dia be izy efa nanao a
mbola maneta antsika fa tena be dia be ny filana raha ny chiffre voarainay farany a raha araky ny chiffre de hoe fananganana ny tamatavy indray hono takono aloha satria tsy zaho no tompon'ilay hevitra dia 320 millions de dollars dikan'izay zany a matevina de matevina zany a ka mbola manentany zahay amin'io cagnotte zay natao ny GDLR io na ny garde de la révolution zay zarainay eo amin'ny commentaire io le izy mbola ampitaina amitsika eto moa ahoana ny fomba fiasantsika ny amin'izy iny satria misy manontany nareo aiza ho aiza dia ho azavaina eto mihitsy sady tsara ny isin'izay a mba hazava ny zavatra rehetrarehetra fa aza matahotra nareo fa hiditra amin'ny momba an'izay indrindra tsika zao eny ary momba ny cyclone amina cyclone ohatra atao Madagasikara dia pays cyclonique araky ny teny mositarina teo hoe tsy zavatra vaovao io moa na zavatra maningana tsy midika akory zay hoe banalizena le izy hoe tsy atao mataitra kanefany a misy teny vahiny manao hoe un homme averti en vaut deux zany hoe efa mahalala antsika fa amin'ny fotoana toy zao tsy maintsy misy cyclone mety mandrava be mety kely tsika koa ndraindray moa manao tendance tsy tsaroana dia ndraindray rehefa mba tsy misy oranjanahary tsy misy taona ray mety nisy fa mety tafiotra kely dia somary varimbarina indrindrandrindra itsika tompona andraikitra mpanjakana efa natsangana moa ny sampandraraha hoe BNGRC mbo sitsika resaka koa io izay manahirana ihany ndraindray ny fomba ny gestion an'le crise gestion eto zany tsy le resaka vola fotsiny fa le anticipation le izy préparation le izy mialoha ina ny tokony homanina ahoana tokony misy politique nationale mazava hoe pays cyclonique Madagasikara inona ny orientation mialoha amy zavatra rehetrarehetra ohatrany any a Japon zao a dia any Japon hoe pays séismique eo ambony na fisaraha na plaque tectonique ry zareo a tsy maintsy misy dégâts isaky ny tonga ny loza nahazo lesona ratsy zareo tam'ilay tsunami iny a dia na ny système d'infrastructure dinihina daholo zany hoe ahoana ny fomba fananganana trano ilimitevana ny dégâts io ny dégâts tsy maintsy misy fa pour limiter le dégât justement ahoana ny anomanana ny resaka fandraisana mpitsoponenana tokony isa zay politique nationale zay koa zany a tsara eritreretina ny amintsika iny moa apetraka amin'ny tompona andraiky mpanjakana fa mametraka fanontaniana zay hoe aiza ho aiza tsika am'izay zavatra zay fa eo amin'ny lafiny resaka aide humanitaire no resakatsika eto ny ezaka zay ataony vahoaka sy ny tamin'ny diaspora dia tsy tokony hanakonana mihitsy izay premier responsable de ny fanjakana sy io zany karazana élan de solidarité ary tena isaorana ny filoham-panjakana hoe miantso ny malagasy rehetra fa saingy tsy asan'ny vahoaka malagasy ny migérer crise asanareo fanjakana zany gérer c'est prévoir donc aloha isy job description mazava tsara hoe atraiza ny limite ny anjaran'ny citoyen atraiza ny limite ny tompona andraiky fanjakana manao an'izay zavatra mantsy satria namoaka taremarika ato ny namatsika izay mpiara mitolona ihany koa fa misehitry ny ekonomia madame Adèle isaorana azy be dia be ary mety manaraka an'ity fandarana ity izy a tsy nitsahatra izy mamoaka la chiffre sy taremarika ary vaovao maro potitra jeronareo ny page Facebook ny Adèle ADL RAH mavarina ny zavatra lazainy ato hoe ny Madagasikara ozy izy a avakiko fotsiny zay hitako eto vedivedy a dia amin'ny loza voajanahary toy zao de inona ny zavatra tokony ho fantatsika tsika ozy izy efa nahazo vola 37 millions de dollars avy amin'ny banque mondiale de Madagasikara tsy vola io natrosa vaovao fa vola notrosaina ary efa vita fankatoavana ny RIPER zany hoe fanamboarana zany RIPER dia trosa nankatoavany antenimieram-pirenena tamin'ny mars 2025
namoana vola 15 millions de dollars. Omena chiffre satria tsika eto tsy manao resaka maniditsidina. Ary misy koa ny vola tsy nivoaka 80 millions 999 960 dollars. Ny projet filet de sécurité. Ina le filet de sécurité amina période de crise de tsy maintsy misy filet de sécurité aorinany zany ho an'ny marefo. Dikan'izany zany ny olona am'izao fotoan'izao traboina ireo. Et de résilience, projet aratonaina ozy izy ny filaza azy dia trosa ihany koa 250 millions de dollars. 250 millions de dollars tompoko lasy tompoko vavy. Filet de sécurité. Natao sonia nakatoavina ny aogositra 2023, marina fa tamin'ny 2023, dia mety hiteny nareo tsy diranay am'izao zany fa tsy mbola tapitra io fa mbola misy amin'ny tany betsaka am'izao andro zao. Efa namoana, aloha zava, efa namoana vola 156 millions 276 285 000 dollars. Mamaky ny azonareo vérifier nao amin'ny site ny madame Adèle zany. Fa mbola misy areto nitodiana fitondram-panjakana. Fa mbola misy vola tsy nivoaka 86 millions 790 811 dollars. Na defa noboriborina ary le izy. Zany hoe ny tiana tenenina misy volio. Aza fendrona fotsiny voaka malagasy hoe tsy vitan'ny fanjakana io. Zany tena tsy vitan'ny coup de poing vahoaka io. Tena deraina ny vahoaka malagasy. Deraiko ny influenceur nanao ny zavatra izay nanao azy. Deraiko ireo manana tanana rehetra fa élan de solidarité ilaitsika zany ohatrany tsy paipaiky. Fa tsy c'est une goutte d'eau dans l'océan face am'le dégâts izay raha navoaka ny journal taty aminay RTBF 90% rava. Tsy moramora ny manarina an'izany. Dikan'izay zany tena mila zavatra matanjaka be io. Mbola idiratsika rehefa avy eo aneorina solution zay atolotray gardien de la révolution ihany koa. Ireo kitapom-bola reo zany izy no amoana le vola fanampiana vonjy maika. Ampahafantarina antsika vahoaka zany fa misy io vola io ary tokony ho takitsika ny ampiasana ny vola io fa sao dia eo zany tongavanay eto sao dia takonana fotsiny hoe efa manao kosa ny diaspora, efa manao ny vahoaka dia hoe efa reny izy reny. Misy moa mizara ngiahy izy moa honorable Mazenga zay hoe nizara fary 500 sac. Mahafinaritra zany fa fantany napetraka hoe avy aiza ny afotsiny zany mampanahy dia zao hoe sao dia am'ireny kitapom-bola reny dia lazaina fa hoe amin'ny anaranay. Io mantsy ny manahirana amina situation otrotony be ny olona mpisandoka hoe avy amin'ny anaranay mivady, avy aminay solombavam-bahoaka, avy aminay ministra, nefa le izy tao anatin'ny rety vola efa voafaritra omeny. Fanao ny rajoeny lamatsy zany tamin'ny fitondrany hoe zay mivady noeraoera lery, zay mivady dia hanolotra zao nefa ny zavatra efa ao amin'ny kitapom-bola, tsy ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa any amin'ny aide zay omena dia izy nazo merci président. Nanay zany le fanody mety tsy fanodikodinam-bola mpanjakana izy fa fanodikodinam-boninahitra zay tsisy tokony hiderana azy mihitsy na ny kely satria vola efa prévu hiatrehana ny cyclone dia mody hoe avy amin'ny filoham-pirenena. Ka manantena aho fa am'izao fanavaozana zao dia tsy manao lalakitakisoa ka handainga amin'ny vahoaka hoe avy aminay ity nefany efa misy ny maroboly io. Raha ohatra tokoa moa ka avy any aminareo, bon tant mieux, fa mantany zay hoe aiza ireo voly reo ary hoe aiza ireo voly reo, ahoana ny système ho fanaraha-maso ny fampiasana azy. Comment on va évaluer hoe tena nampiasaina araka ny tokony izy tokoa le izy. Zany rehetrarehetra zany no antsoantsona eto amin'ny carte sur table hoe aleo azava ny raharaha. Eo zany no fanokafam-bavony izay tianay apetraka eto sahady zany. Ka
raha tena niasa ozy izy madame Adèle zay moa ao anatin'le hoe tambanjotra n'olombanina de nifanaraka zay hoe manareo ozy izy no mirelayer ny information zay avokako fa indraindray ny olona ozy izy kamo mamaky koa moa aretin'ity tiktok na ray minitra ty kamo ny olona zao mamaky teny fa alohan'le olona le sariny kivalavala reny no jereny olona de aleo ary zany no isolovaikany akanana dia avakiko ty hoe raha tena niasa araky ny tokony izy ve ny fanampiana amy fizakana ny fitantanana teny madame Adèle ty je parle sous son autorité sy fitantanana niasa fampandrosoana sy ny aro loza voajanahary rehetra dia ho tahaky zao ve ny fahavoazana ozy izy de inona no lesona tokony ho raisin'ny mpitondra aiza daholo ireo resaka hoe tao-trano manaraka ny norme anticyclonique fa nisany zany resaky zany koa aloha tsika ampatsiaro on va être une aide mémoire nisy zany zay projet tao-trano manaraka norme anticyclonique io le lazaintsika hoe rehefa miady amin'ny loza voajanahary de tsy hoe ny BNGRC tokony tsy ho magasin de stockage fotsiny hoe atsy daholo ny vary dia iny ianao zany migeste be miaraka amy botsy ny hélicoptère de hoe sa tsara fanahy be mizara vary ary le izy mitotona tsara anatina période pré-campagne ka tandremy tsara sao de misandoka fa ianao no tena tsara fanahy be eto amty tany ity kanefa zavatra any fanjakana io ary tsy zavatra extraordinaire no atao fa normalement zany tsy mila mpitondra fanjakana amizarany fa misy service afaka tonga de ahoana le automatisme ny raha vao misy zavatra mitranga mova tsy maintsy miandry ministre mandeha hélicoptère avy any Tananarivo mova tsy maintsy miandry filoham-panjakana avy any Tananarivo vao afaka déclencher le système de distribution fa tsy tokony efa structuré mipetraka ave zany hoe voaraikitra ny système mana cyclone de fonctionne automatique fa tsy anaovana médiatisation mba hanomezana fahafaham-pony ego ny tsirairay le izy fa tokony andeha ho azy reny andeha ho azy ohatran'ireny le hitanareo reny le ina filaza zany reny ohatran'ny machine na distributeur reny tsy misy olo ao ambadika ao efa le machine mandeha ho azy ka miombokevitra amy madame Adèle amizay zavatra hoe nahoana tokoa izy no tsy nisy ny filazana hoe aiza daholo reo foto-drafitr'asa manana ny norme anticyclonique ka azony be sy ny maro mialofana nandritry ny rivo-doza mahery vaika be io tsy fotoana ve zao makalesona amy fomba fanaovan-draha raha-mpanjakana eo ary le izy le fanaovan-draha raha-mpanjakana zany ohatra fotsiny resaka hoe port sec sy ville portuaire poumon de l'économie nationale ny zavatra mampanahy kely anazy zany ao anatin'ity zavatra ty elatsina raha ohatra hoe somary litra teknika le amateurisme an'ilay mpitondra le amateurisme zao tsy politique ty fa resaka teknika ny en déontologie amin'ny asa raha tsy diso tsy haiko lohany any amin'ny domaine misy anareo amy rahalahy fa ty amy misy anay nefa zay raha pasteur ataotsika hoe farany asa tsotsotro zany raha vao misy preuve d'amateurisme ianao dia licencié aty aminay preuve d'amateurisme satria dikan'iny vous n'êtes pas qualifié au poste que vous prétendez satria anao no tamina metraka dossier de hoe vitako io manana compétence an'io ao manana CV ny CV ko zany tsy CV mibotsina fotsiny asina carbonetra fa CV approprié satria namany mandainga zany hoe tonga le offre d'emploi de ataoko io za manana compétence n'io tiany preuve ny CV tiany diplôme raikitra amizay le asa tsy haiko akory namany photocopie de ozy izy mpampiasa hoe fa ela moa mivoaka fitaiza fa nefa ela milaza hoe ain'la io tena tsy azo enjehana amin'ny lalam-panjakana mihitsy hoe asa ianao voaroka satria amateur tsy voatery hoe nangalatra fa amateur de ampy anesoran'olo aty amy tany mandroso rehetra rehefa misy amateur ka misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka dia licenciement raha hitarina any amy fanjakana zany rehefa incompétent ny tompona andraikitra peu importe ny sehatra misy azy surtout aim-bahoaka izao no resaka eto tsy resaka aitraitra donc tsy tokony hisy état d'âme koa tsika vahoaka hoe taiza angamba anisan'le mba mpatsavy kely izy amy raha lava nandeha tamy vaovao iny hoe
ohatra nisy cataclysme naturel enjana be satana États-Unis de nisy incompétence flottement pendant quelques jours de tonga de voatsoka le responsable teo ami'le tanàna satria niteraka fahafatesan'olona le izy ka zay ngamba aloha anomboako azy fa mbola ho lava ty resaky tia menany Mostana ndray ngamba ny fanohizana an'izay resaka zay sora to micro Mostana Zafady. Misaotra pasteur, misaotra amin'ny fanazavana teknika maromaro zay ary misaotra nitondra teny namana Madame Adèle. Isaorana koa Madame Adèle amin'ny zany fanazavana rehetrarehetra noentiny teo. Resaka gestion ihany ianao tamin'ny resaka amin'io resaka cyclone. Mitodika amintsika vahoaka malagasy tsy hoe niteny an'izany pasteur na izahay aty amin'ny GDLR na Madame Adèle na ny ekipa rehetrarehetra hoe te hanao usurpation de fonction hoe zay mahay indrindra inona fa aiay foana io. Matoa ny teneninay ny détail ohatr'izay androany fantatrey ny ankamaroan'olona manodidina ao inona ny objectifny resabe fotsiny satria rehefa nandeha ny resaka voalohany hoe tsy manam-bola amin'ny fanjakana hiatrehana amin'izany somary nanaitra ihany le izy nanaitra ihany nanaitra ny fo nanaitra ny saina hoe ahoana mo un responsable d'état ianao ny lohany indrindra voalohany tonga de miteny hoe tsy manam-bola hiatrehana amin'izany gaga ihany tena menatra miteny hoe ino filohanay fa manahirana nefa rehefa avy eo 48 heures après iny don rehetrarehetra io fantaniana mipetraka hoe matetika manko rehefa misy zavatra ohatran'iny iny ataony zalahy fitadiavam-bola tsy tonga any amin'ny vahoaka akory le izy de any ny fitadiavam-bola zay matetika hoe isa-taona misy cyclone misy vola be mirotsaka tsy tonga any amin'ny vahoaka le izy vahoaka miasahirana mampandray andraikitra any amin'ny teny koa satria izy nitenen'ny pasteur teo hoe poumon Madagasikara ny porony Tamatavy raha vao sahirana zao ny Tamatavy hiakatra daholo ny vidin'entana eran'ny Madagasikara vao maika mitaraina amin'ny vahoaka malagasy vao maika sahirana de io mo ny olana satria araka ny tenin'ny pasteur teo misy resaka amateurisme ao mino afa tsy hiditra amin'izany amateurisme zero pasteur mino afa teny anao resaka professionnel zany resaka professionnalisation satria ohatra nataony sasany le manome baiko midina tokony zany satria maninona any amin'ny entre parenthèse any amin'ny resaka rakety sy ny tariny sy ny kolikoly misy baiko midina fa any amin'ny zavatra miantefa amin'ny vahoaka tsisy baiko midina tsisy fanatretena ohatr' zany iny moa ambangovango de resantsika ny catastrophe rehefa avy eo fa tonga de miditra amin'ny dossier manaraka atsika satria ny resaka ny amateurisme iny ihany sarotra ny tsy hiteny hoe baiko midina resahako teo magaga ihany omaly moa nalaza be tao Antananarivo ny sokatra inona moa le boîte de nuit malaza be eo hoe balançoire de arapainareo tompony fa nivoaka-ponja na de tsy nisy fitsarana ary le LP mo fazahoantsika anazy pasteur de hoe nahazo tany amin'ny 30 décembre raha tsy diso tambola niasa tany a Madagasikara de ny 30 décembre zany tokony hoe volana vacances judiciaires ny fitsarana zany misy vacances judiciaires de nefa tany ohatrany misy baiko midina hony tany tonga any amin'ny PG de libéré le olona de satria nisy quelques sommes zany nangatan'le olona fantatra ihany fantany ihany zany raha maheno atsika izy mino afa mino atsika izy
De mitodika amin'ny mpitsara rehetrarehetra satria mbola ino moa hitantsika ny président ny SMM mahafamasà miteny manasa manazava ny situation de mino aho fa be de be ny mpitsara ny professionnel judiciaire mba hiteny ny marina am'izay hiteny ny zava-misy satria manahirana ny zava-misy eo amin'ny firenena tena manahirana sahirana daholo ny olona ary raha ny andrahandra atsika am'le hoe fanovana ohatrany tsy tonga am'izany fa fanapotena ihany misy atreto vao maika miapotika zany moa amin'ny tontolon'ny fitsarana ohatrany hoe vao maika volany miresaka any a eo moa reo mampiresaka hoe tondram-pirofo izy moa ny teneniko teto tamin'ny videoko hoe aza maika ohatrany nataonareo ihany io satria ialako siny ny ministra ny fitsarana mbola izy taty amitsika taty andafy zany hoe nitatatata teto amin'ny Facebook ohatrany tsy namoaka pirofo ninina fa accusation gratuite inona fa rehefa tonga izy zao any amin'ny fitsarana izy ny lehibe ny fitsarana de nivoaka ihany ny pirofo na de indraindray tenen'olona hoe valifaty politique le izy fa ahita pirofo ihany izy donc zany hoe aza taitra nareo le miteny aminay hoe avoany pirofo sy ny tariny mbola hivoaka io satria raha hivoaka androany ny pirofo mbola vitanareo mamafa an'izany pirofo zany rehefa mbola eo amin'ny fitondrana ianareo ohatr'izay koa moa atsidiko kely dossier colonel Patrick mikasika an'izany ihany mitohy ihany zany le izy hoe mialatsiny raha ohatra ka tsy hoe avoakan'ny colonel Patrick na miaro azy misy zavatra marina ihany ny teneniny oka ho raisitsika tsy ho raisitsika la légère izy fa ho raisitsika amin'ny tena hoe ino ny zava-misy ao ambadika ao satria misy groupe nikréena mihitsy misy olona mihitsy nikréena misy olona manao réfugié politique ana Suisse ary manao vidéo eto de nicréé hoe ohatrany mahay affaire ny colonel de manaratsy de iny fa mino daholo ny olona fanaratsiana aby zay satria gaga koa hoe teto ministre ny justice omaly ny teny hoe enjena daholo zay miteny manenjika olona eto amin'ny Facebook manomboka zao eny mbola mety tsy nivoaka le texte fa mino na ireo fitondranareo le karamainareo rehetrarehetrareo ho enjena daholo satria misy mamoaka lainga manakorontana saim-bahoaka fa mino fa tsy hitanila zany fitsarana zany rehefa tonga amin'ny fotoana anjenareo le olona eto amin'ny Facebook faharoa zany mbola tozika ana ministera fitsarana ihany zay inona ny tianareo atongavana inona ny tianareo atongavana amin'ny firenentsika tia raha ohatra ka ny andrahandra zany fanovana sy fanorenana zany tsika androany ianareo tompona andraikitra voalohany ny tsy manara-dalàna tsy haiko hoe taiza ny firenena mety zay mihitsy ny tsy mahay ninina sa ianareo efa tapaizana be nisy perquisition de miaramila nanao exécution le perquisition de ny perquisition mety diso lalàna izahay mety diso ny lalàna ny anaranay tsy haiko ianareo mety tapaizana be amin'ny telo maraina manomboka de ny force mi-exécuter an'le izy militaire zay raha lalàna fa ny mahasoatoavina amin'ny malagasy fihavanana fifanajana ray aman-dreny tsy olom-pona tsy mpangalatra zany naovanareo perquisition amin'ny telo maraina zany raha diso izany ny maraina an'iny tokony nanao démenti ihany zany ny responsable ahoana ny ministre ny justice mandeha any antranony ex-président Sénat manao ny arrestation any
nefa aty amin'ny ex premier ministre zay efa zoky olona tokony tsy mbola nanao ratsy tamin'ny firenena zany, tsy mbola navoahenjika zany olona zany. Androany anareo monsieur permettre ohatrany hoe anareo ny fahefana zay tianareo atao amin'io firenena io. Rehefa miteny ny olona am'izao amy zavatra tsy mety ataonareo de qualifienareo hoe olona ny Rajoelina io, amerina ny Rajoelina io, olona ny Ravatomangy io, tia amerina ny Ravatomangy io. Fa tsy olona afaka miteny tsony zany raha tsy olona ny Rajoelina, amerina ny Rajoelina eto am'ty firenena ity. Sa hoe ny anareo ihany manana science de la vérité, ny anareo ihany marina satria anareo amin'ny pouvoir. Tena magaga izay le teneniko sotomako indray sanandro hoe miantso vahoaka malagasy foana fa androany tena mitodika amintsika rehetrarehetra mba nandeha ampianarana, mba nianatra, mba hijoro. Fa tsy le hoe iry zalahy ohatrany hoe te hiteny inona ny vanim-potoana misy any Madagasikara am'izao. Ohatrany ao anatin'ny vanim-potoana fanabadony tsika, vanim-potoana ny bado zany satria tohizana any amin'ny fanabadona daholo zany ny malagasy. Rehefa eo fitondrana de manana ny mariny zay tianareo atao io, ny lalàna tsy raharahinareo zany. Am'izao tsika miteny am'izao na ny vahiny miresaka aminay miteny hoe Madagascar est ingouvernable. Noentinareo any le firenena au lieu de hoe any amin'ny fanorenana, any amin'ny refondation. Lasa noentinareo any amin'ny hoe ingouvernable ny Madagascar. Izay ve nitadiavanareo hoe ho aingina zay eto. Aingina tsy hiteny satria zay ny tianareo. Non kosa samby tompon'ny Madagasikara tsika. Niteneniko teto tamin'ny videoko tamin'ny herinandro tamin'ny voalohany herinandro hoe tsy mifankatahotra isika, mifankafantatra, samy mahafantatra ny zavatra tokony ataony. Tsy hoe manaratsy fotsiny izahay, mialatsiny, tsy te hanaratsy anareo izahay, fa ny fomba mampanao anareo tsy mety ary tsy izy. Non seulement ianareo te hampiadiny samy malagasy, de zao anareo te hampiadiny ny force misy ao Madagasikara. Mba hieritreretanareo kely hoe zany hoe na io any atsimo fotsiny mifokon'olona any amin'ny village any ambanivohitra manana basim-borona de efa tsy mifampiavana, mifamono. De indrindra reo ankamaroany manana ataontsika hoe arme de guerre, indrindra koa ianareo mbola mampiditra arme de guerre am'izao. Hoentinareo aiza ny firenena? Sa tsy ho rarahanareo mihitsy zany conséquence-ny hoe malagasy ifamono zany. Tsy ho rarahinareo zany fa ny vola be miditra anam-posinareo ihany ny rarahinareo. Tena efa mampiteny mona ny zava-misy satria tsika teto raha mbola niteny pasteur misy namana miteny hoe to misy 15 kilos par semaine volamena mbola mivoaka nanomboka reo tonga fitondrana. Ny olona nakaikinareo ary miteny hatrany amin'ny 70 kilos. Izy moa teny colonel hoe to mipirofo aza taitra mbola ho avy mipirofo satria maninona fantatray ny olona manodidina ny fitondrana am'izao. Avy taiza trano mpitondra zao. Iza ny tena lehibe mpanao volamena ao Madagasikara. Fantatray daholo zany fa mbola tsy tonga amin'ny fotoana hoe amoahany an'le izy. Okare tsy hifanambaka. Okare tsy ny vahoaka malagasy ny atao tsinitsininy
mbola miangavy anareo zay mbola any aminareo fahefana androany. Mbola vitanareo mandray andraikitra hoe ajanono. Ty maninonino efa 3-4 mois nazahoanareo efa voky efa azonareo ny anareo. Andao amizay tsika hanorina, hanarina alohan'ny malagasy hitrohatra. Satria nareo mety mietrehitra hoe tsisy andro intsony malagasy hitrohatra. Zany zany ao an-tsainareo satria mbola eo fitondrana. Ohatran'le fanjakana teo aloha ihany zany. Fa nefa efa niteneniny ateto zany efa 2 volana 3 volana lasa. Ho pira ny fanjakana teo aloha ataon'iry zalareto. Tena efa pira izy amizao. Zay tsy le malagasy mitehaka kely, le mahazo ranoranony. Zay tsy le malagasy le tsy nandeha fianarana fa niakatra andapa androany de miseho hoe izy nienjana, izy ny afaka miteny satria izy niditra ao andapa. Zany andapa zany efa hitanay foana zany. Fa tsy zany ny important aminay fa hoe ny vahoaka malagasy, ny intérêt ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy. Reo bandibandy kely raha nareo miteny, indrindra tsika avy amin'ny faritra, mivoleza ry zalahy. Aza mety ataon'olo fitaovana. Enareo fanjakany, ino moa teninareo ty? Tsy tianareo mer fanjakany koty za avy avaratra. Za tsy miseho permettre hoe ao anatin'io fitondrana io. Ary za masaky miteny aminareo avy avaratra amin'ny triangle du nord. Nareo tsisy agnatin'ny fitondrana. Donc tsy fanjakana ny côté nareo zegny le raha. Aza vadibadikinareo rehefa hoe ambany fisainana tsy mahita hevitra. Mila ampikoropaka tsy tianareo fanjakana ny côté niny. Miresa be zegny ngia. Tsisy mamarigny raha volagninareo. Tsy hoe zay tsy mivolagna anareo marigny. Fa zay tsy te hirefarefa amin'ny tany amin'ny hevitrinareo. Zay tsy te hamaly hevitrinareo. Fa tsy voatery anareo managna famarinana. Nareo mpagnasasa aby io. Todika aminareo. Tsy aleo atsika mifagnaja. Aleo mifagnaja. Solahy tonga amin'ny fotoana anareo ne magnano vidéo mikapokapoka raha jiaby volagninareo. Io ne mipetraka. Tsy amaray ndraiky zay ataonareo hoe agnano valifaty. Agnenjika anareo, tsy tianareo. Rehefa tsy takatra ny saigninareo le raha mijanona, aza mivolagna ngia. Mety mazava zegny nataoko amin'ny teninareo. Fa tsy ataoko amin'le teny tsy azonareo. Mialatsigny moa nareo rahalahy satria somary niakatrakatra am'le mahita zavatra tsy misy eto, tsisy fifagnajagna antsony amin'ny samy malagasy. Samy miteny zay ny tiany teneniny, ny adala ny endry. Mieritreritra hoe rehefa miteny izy amin'ny Facebook de marina. Misy se permettre manopa. Sa miandry anareo le aty andafy magnasasara. Sako mitory anareo ty andafy. Mampitandrina anareo zay. Atsika hoa tsy mifankatahotra. Matoa zay mivolagna, fantatreny ataonay. Matoa zay tsy misitriky tsy magnano compte fake, fantatray raha ataonay. Fa nareo mitandrema ihany. Zay ny azoko ambara. Ary tsy minisitra ny fitsaragna agny na président nareo any mahavita miaro anareo. Ny fitsaragna andafy tsy mitanila. Ny fitsaragna andafy tsy voavidy vola. Zegny raha azoko ambara anareo. Amiako anareo fitenenana fa somary lavaresaka mialatsigny ampijery atsika rehetrarehetra tsy hoe tezitra fa aleo tsara raha mazava. Raha mazava ndraiky Nahoda.
Iverina am'le resaka loza teo, za io moa tsy araka ny tenentsika teo, tsy zava-baovao le cyclone ohatran'izao. Kanefa zavatra hitantsika zany potika 70 le tanàna, zany hoe zany tsisy nisy fanorenana tsy ara-dalàna ihany zany tao araka ny lazaintsika teo, tsy nanara-davatra. Kanefa no zavatra moa tsy mora dia misy zao angamba misy ministère teo alohan'ny urbanisation angamba izy zay misy mampatsiahy anay le professeur anay taloha hoe docteur Marline, historien izy io directeur ny fampianarana tany sekoly protestante tany Madagasikara. Zao no ataony hoe potika sahala amin'io nisy tany anankiray potika dia fanararaotana ho an'ny fanjakana zany hanamboatra norme renouveler ny tany tsirairay. Kanefa mino fa mety mbola tsy azakan'izany angamba itsika. Zavatra nahafinaritra koa angamba na eno fa tantara ihany ty nisy loza ohatran'io tany Bolivie sy Venezuela dia noraisiny le traboina rehetrarehetra zany napetraky ny zareo tany amin'ny tany bahiny. Ka na eno fa tany Atsimo sy Avaratra moa io zay tsy mahalena ialofana. Toa nisy ihany hôtely anankiray Melville angamba zay, azafady raha ohatra manolana ny anarany toa nanome ny toerany hipetrahany zay tsy manan-kialofana. Zay no faharoa manaraka an'izay koa ny tsy mahazava-baovao anazy zavatra tsy de raha mbola hitohy ihany satria tonga le fitondrana am'izao fotoan'izao refondation tena nandiha tamin'ny marary mihitsy le izy satria hoe tonga ny refondation ka raha mbola hitohy ihany ny fomba teo aloha ohatran'le hoe misy irany nanahary anankiray zay hoe ny komity ny voky aloha de mety tokony ova am'izay. Zay le ilana hoe le refondation faly daholo rehetrarehetra. Ka ny tiako lazaina zany tsy vetivety fotsiny zao tsy hoe mety hitrobaka ny fanampiana avy any ivelany. Ny any amintsika manko matetika io fahantrana sy loza sahala am'izao na ny tsy fanaovana ny fotodrafitrasa moderne dia mbo ho fangatahana lava satria io fahantrana io koa no amidin'ny mpitondra azo ny hanodinana ny makany am-paosy satria le rafitra any amintsika mihitsy manko no tsy mazava satria mialatsiny hatramin'izay tsy hoe mitsangatsangana aloha le filoha rehefa mandeha mitsidika tany izy de hoe omeko an'izao nareo, omeko an'izao nareo. Aveza moa no hisy an'izany amin'ny fitondrana tany inge io fa tsy hoe fitondrana satria ny antony moa ny parlemanta koa ny parlementaire tsy mialatsiny tsy ohatrany tsy manao ny asany na voabaiko koa de tsy afaka manara-maso ny mpitondra fanjakana. Ao moa ny tsy fahalalana koa, ao koa ny any amintsika le tsy mizara firy koa le tsy mazava tsara ny zavatra rehetra na hatramin'ny fitoeram-bola. Aiza moa vola hipoitra eo fotsiny, tsisy filoha mpanjakana na mpanjaka aza ka tonga de hamoaka vola ohatran'izao fotsiny raha tsy efa zavatra efa tapaka. Zay ny zavatra tokony hovanaka. Zay no amerenako le hoe nampandihany le marary mihitsy le teny hoe refondation niteneny mpitondra tamin'izany fotoan'izany ka tokony hotohizana ary mbola miandry an'izany ny vahoaka. Zay angamba no tiako
ampitaina misaotra nareo amin'ny lalàna. Misaotra anao de tena marina zay. Manjary lasa misy syndrome de Messie hoe iranona nanolotra vary zogony de ianona tsy nahavita fa tsy zao. Fa tokony misy système io. Toizako kely le resaka cyclone satria amizay tsy miverimberina amin'iny intsony a. Mbola mamerina ny zavatra lazainy madame Adèle teo satria eto ambany masoko le izy a, données réelles le izy a. Manontany izy eto ary mampitafatra amin'ny tompon'andraiki-panjakana. Anao Andriamatoa filoha colonel Mikael, tsy haiko moa zany colonel ve natsoina azy sa Mikael fotsiny fa ohatrany efa napetrany le toerana maha colonel sa io moa lasa fomba fiteny le izy. Ho Andriamatoa filoha, ajaina. Manontany anao aho izy, madame Adèle to ny teny, hoe naka sary tam'izany gros engin génie militaire zany ianao. Etona nefa izy de to maivana reo engin miasa. Eny amin'ny fanaovana ny famonjena. Nahoana no ny BNGRC sy ny CPC na ny corps de protection civile maivana no miara misalaha. Nisy olona nanoratra tamiko hoe aiza ny miaramila. Lasa ny vatan-dehilahy ny vahoaka no mibata ny hazo be. Avoid daholo ny vata miaramila any amin'ny camp militaire fa tsy natao iambona fotsiny sao de isy anao coup d'état na inona fa izao no ilana anareo hibata hanadio an'io tanàna io. Za zeto de miantso amin'ny tany anady rehetrarehetra sy ny tany misy catastrophe à 90%. De ny hoe imaginenareo hoe pompier maramila force de l'ordre eraky ny firenena rehetra tonga mandeha manampy ohatrany misy horohorontany reny mibata manala vato manala briky. Aiza mitafika? Tsy hoe manao service d'ordre fotsiny fa on a besoin de bras. Isaorana be dia be ny scout, isaorana be dia be ny influenceur sy fa c'est le moment on a besoin de vous, forces de la force armée. Gendarmerie, raha tsy diso ohatra nefa nahita vao nanomboka de nandefa olona tsy mbola nahita sur place loatra ny ahoana ny impact ny tafika. Io ny fanontaniany madame Adèle io le izy. Tsy zao ve ozy izy no tokony anangona ny mpitondra ireny engin no lazaina fa nalefa tamin'ny région sy ny district ireny tena iara-iasa? Point d'interrogation. Amizao vola miraraka be ety sy eroa. Nahoana no tsy avoaka daholo reo fitaovana efa misy atao inona? Sy hoe nisy mividy tena fitaovana mba ahafahan'ny CPC sy ny génie militaire izany mba manangana ny foto-drafitr'asa. Tolo-kevitra nomeny eo amizay koa ho avy amizay natsika GDLR. Ahoana no andatsahana vola haingana ka mampivoatra ihany koa ny fahaiza-manao ny tanora satria ty mantsy aza faly fotsiny hoe mizara vary varamenaka sy pétrole fa lay fiveloman'le olona maharitra inona no fiveloman'le olona après eo zao fa tsy hoe vita fotsiny fiza zay fa nizara vary velominareo zay ody any Antananarivo mangatsitsika any. Hanahoana ny suite amin'ny fiveloman'le olona raha vatateraka ny fananany ray manontolo. Vary zaraitsika io mialatsiny fa mihinana androany dia makany Gabonera ariva vita io. Misy an'izany projet zany ve? Hevero izy fa tena ampiasa olona ahoana ny fampiasana ny resaka IMO, main d'œuvre intense am'izao zavatra hoe zany hoe tsy ho bénévole, tsy ho ny bénévole fotsiny no atsona eraky ny Madagasikara fa inona ny manakana atsika tsy ampiasa ny ro vahoaka eo atoerana izay tsy mananasa avadika main d'œuvre intensif sady am'izay fotoan'izay izy miasa tena miasa ary
manome tsy mitovy mba tsy ho assistana zany hoe assistena foana de hoe tam'zay de ao zao fa misy rombobe tamatavy tsy hitana len'ny birao ny chef fokontany sa iny izy iny de mampalahelo le olona sanatria zany ohatran'ireny biby reny miandry ny sitrapony lehibe de miaraka mivaky bazary kely misy le ankizy tsy misotro rano ny hafanana mingaingana non ohatrany fanahinina mihitsy ve le olona hoe miandry anay mesia ka raha vao tsy manaraka ny sitraponay dia nona anareo fa misy loha voalohany mesure d'urgence ilainy iny fa avy hatrany miaraka amin'iny apetrao ny système ampiasaina le olona eo atoerana mba anana déjà izy un minimum de revenu ary ny sikinao tomboky sy tomboky vavy tsy anankiray ihany fa mbola misy telo avy ho vitatsika ve ny hanao an'izao opération coup de poing zao à chaque fois tsy vita na de tsara fanadolo aza ny diaspora na de tsara fanadolo ara ny malagasy tsy maharaka an'io zape dikan'izay mila mesure radicale permanente ary structuré mba ahafahana miatrika an'ireo cyclone ho avy manaraka eo ity am'izay le sosokevitra avy amin'ny GDLR misy namana zay manana archive mandehandeha izy ary isaorako azy manokana rahalahiko zay tsy tononoko anarany eto fa izy no nanomana n'ity dossier ty tanareo fa tsy zahay rery no ety fa misy ekipa ao an-damosinay ao izay mizara anjany zavatra rehetrarehetra zany ity ary le izy mitodika amin'ny filoham-panjakana aho mitodika amin'ny ministry ny mponina ary mitodika amin'ny ministry ny fitanterana anabakabaka tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra any nareo reo fanao eran-tany hoy ity namanay expert atao amin'ny GDLR ty amin'ny situation de crise humanitaire ny manangana ny atao hoe couloir humanitaire raha tsy diso ao dia mpanolotsaina ao amin'ny republika ao madame Ontina Real aitsy io raha diso ianao madame Ontina Real mbola eto ambany masoko eto ny taratasy ny soniavinao nataonao io zavatra io tamin'ny andro ny rajonary mampianina fa tsy noenona ianao so de mba azonao bitsibitsiana Mikael indray hoe azo atao tsara ny manangana ny couloir humanitaire permanent io am'izay fotoan'izay mba tsy ny diaspora foana am'izay ny manao ny asa ho azavaina ny atao hoe couloir humanitaire le couloir humanitaire fanao eran-tany fa tsy hoe zay ny namorona an'izany izany hoe midéclaré ny filoham-panjakana hoe catastrophe naturelle tsy manao opération coup de poing fotsiny hoe ho avy ny fanampiana hanome antsika ny frantsay hanome antsika sinoa dia am'izay fotoan'izay zany de hoe enao zany nanome azy non misy rafitra iraisam-pirenena fiatrehanan'io couloir humanitaire inona tsy nitiavan'ny fanjakana ny fandimby nametraka ny couloir humanitaire io satria tsy afaka moeraoera ny mpitondra aloha tsy asina le couloir humanitaire fa am'izay mba mino ny olona hoe za président za premier ministre za ministre za député tsara fanabe manolotra vary 500 sac au dos aza fitahana ny vahoaka fa za tsy mino mivoaka tamin'ny paosinareo reo vary be da be zay anareo reo fa misandoka ny vahoaka nareo amilaza hoe nareo nanome an'ireo averenao meo any kaisara zay any kaisara ary meo any vahoaka zay any vahoaka nahala nareo aho tsy mampanahy nareo mba fa miteny zao io loranjy zay nareo mba mahaiza manao recherche historique kely nanaovako any radio la tamin'ny fotoan'andro fa eto tsy haiko rehefa tamin'ny radio nareo de bravo pasteur mahafinaritra be na mpampian'Andriamanitra be anao fa rehefa Mikael de hoe fangainao loranjy indray mahatatesa rangaty rehefa mitondra fitondrana rehefa mitondra firenena natao kritikena sinon démissionné fa tsy hoe mila safosafonao drao ka mpiandry izy ka nareo samy loterane fa za tsy vitanao ny conseiller azy fa ny conseiller zay fa tsy meno izy fa raha ratsy loha aho ka
manana de avelao faty eo mbola omeko eto madame Montinarial, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous avez tenté cette opération au temps de R John Mapiana. Couloir humanitaire io atsangano fa tsy ho vita ty, mbola cyclone telo avy. Ina le couloir humanitaire rehefa midéclaré ny filoham-panjakana dia am'izay fotoan'izay ny ambassade rehetrarehetra eto zany mihetsika ny diaspora fa tsy hanao leadership tsony tsika eto zao voatery manao leadership daholo zay samy manao ezakezake ny isorana zay nanao atsangana ny any amin'ny ambassade mba ny ambassade mba miasa koa fa tsy mitanynandro fotsiny mandray vola be mialatsiny aminareo mpiasan'ny ambassade fa ao amin'ny ambassade koa lota teraka mihitsy any ambassady zahay rehetra diaspora am'izay fotoan'izay pendant toute l'année tsy miandro hoe oa indray cyclone tao indray ezakazaka indray hitady golombary non, pendant toute l'année manatitra zay any amin'ny ambassady zay mba kely voatsirany montana mety hoe mitondra mofo tsy mofo zany mitondra farine mitondra paty za boîte de conserve de stockenao amin'ny ambassady de ny ambassady no manao fifampirarana miaraka amin'ny fanjakana amin'ny compagnie aérienne isaky ny firenena handefasana an'io isaky ny misy vol makany Madagasikara. Zany ny atao hoe anticipation ny crise fa tsy hoe potika ny tanàna vorokely ministra ina nataotsika makasa Facebook miasa daholo ny valet du pouvoir miasa daholo ny influenceur sanana rehetrarehetra miasa daholo ny piso lelaka tena nafoy varaiky tapy kosa ny filoha tena nafoy azao. Arrêtez de nous infantiliser. Arrêtez de nous prendre pour des gugus. Fa ampiasao le système hipetraka dia am'izay fotoan'izay fiarah-mientana solidarité réelle fa tsy pseudo solidarité pour glorifier une ou deux personnes. Azo tao zany couloir humanitaire zany dia am'izay fotoan'izay rehefa mifanaraka zavatra mipetraky io mifanaraka amin'ny compagnie aérienne misy ny manaraka sisisa misy accord atao dia ino no mitatitra ny fitaovana avy ety any amin'ny firenena samihafa dia pré ao amin'ny BNGRC. Ity ny bémol kely ao anatin'izay. Fona aminareo j'ai pas de problème avec les responsables de BNGRC fa le système le BNGRC mihitsy no opaque. Zara zany antaninareo zara manatombontso Jean-Luc tsy fantatro reto rahalahyko reto za tsy matoky ny BNGRC satria tsy fantatra manao na fitantanana ny zavatra. Donc rehefa atao io système humanitaire io cogérance ny zavatra rehetra zay alefa ny diaspora sy ny partenaire ary ny association humanitaire satria ilay couloir humanitaire miparitaka amin'ny ASBL ozy zay ty a Belgique ONG ozy zay ny antany hafa zay officiel am'izay fotoan'izay. Ny rôle ny diaspora de manao synergie fotsiny au niveau ny association humanitaire ho zavatra mipetraka mandavataona de manao co-gestion avy eo any Madagasikara eo amin'ny gestion reny zavatra reny. Izay le couloir humanitaire lettre officielle itia izay madame Montinarial mihitsy no nanao an'io zavatra io fa tsy tanteraka le izy omeko eto ngamba ny daty sao de venareo zany no mavandy 3 mars 2015. Vous pouvez vérifier dans les archives. Ao zay zany lay zay tsy namorona solution fa mampatsiaro efa nisy any zany fa tsy tanteraka fa io moa tsy magaganara tsy neken'ny mpitondra tam'izany fotoana zany satria tsy afaka misongadina le mpitondra fa lasa ohatrany hoe voaliko izy fa manelingelina de tsy ekena ka mino aho fa ny filoham-panjakana am'izao mpiandry zany tsy mamela ny ondro nonoana. Mino aho fa ny filoham-panjakana am'izao tsy le olona mpanao populisme fa mitady solution radicale satria filohan'inona moa izy teo fa navao zana avao izy le roa io BNGRC io avao izy le roa io fitantanana ny gestion de crise de catastrophe io de ho hitanao fa tsy ho mafy no zao nitranga atao tamatavy zao tsony ny zavatra hitranga raha sanatrika tsy maintsy isy ny loza voajanahary limiter na ny dégâts
ary mba tsy ho zanona le vahoaka hanentana lava hoe sanandro hoe ndao ndray sa mpitondra fiangonana mahalala tsara an'izany leo ny mpiangona rehefa hoe andao ezaka piano ezaka orgue ezaka carreau fa ina foana ty ezakezaka lava ty pasteur visaka zay anao rakitra anao valopy anao opération keky anao opération lasopy fo mahita ny salovatavany ka ny déconne ny olona indray ny opération ny pasteur leo zay ka ohatry zay koa izy tia tsy magaga ny olona rehefa manao izy indray indroa fa avy eo izy mamelomady amanjanaka tsy hanomezana tsiny ny olona mihitsy ny zavatra zay lazain'ny olona eto zay zany ny zavatra izay tsara mariana kely fa mbola betsaka moa ny zavatra lazay madame Adèle eto fa tsy hoaro voatanisa fa ireo zavatra zay tsindrin'ireo no mba tiako hipetraka hoe ataovy am'izay ampiasao le fitaovana tena izy fa aza zavatra demi mesure fa tsy tena radical no tanterahana zay ngamba ny amin'iny fa samborika ny ampanidinana le zavatra nytenen'ny Mostanina de aveo omeko azy fitenenana le resaka perquisition teo tena za tsy mahalala personnellement ny général fantatro izy tamin'ny andron'ny Ngaratsiraka fa ny olona moa nisy nyteny hoe possible aveo ola ray aman-dreny telo amby sivifolo taona avita loza avandoza tsy miankina amy taona ny fahavitan'olona zava-dratsy fa na izany tsy zany misy lalàna eo foana masy le problème ahoana le procédure raha ohatra ka misy soupçon fa io olo io misy zavatra tsy mazava nisy nandefa tato amin'ny Facebook ireo ny conversation nataon'ny vadiny nataon'ny fianakavian'ny général mandritran'ny perquisition fa raha le teny fampiasan'le miaramila moa araka teny Mostanina nanao perquisition tena satrena zany hoe miresaka midahalo milaza nareo fa aiaina possible ve ny olona aiaina tonga dia teva sady tena hoe sanatria zany ohatra nyresaka amina mpagnon'olona nahita an'izy fa tena dommage tsy nafahako nanao capture d'écran ka nizaran'izy teto ka tsy haiko ny teny moa teo Mostanina hoe ny avy any amin'ny fitsarana naniraka an'ireny olona déjà fitsarana ve afaka maniraka miaramila c'est déjà une question très bizarre fa inona marina ny tianareo atongavana sa ve nareo mandefa message aminay message subliminal hoe c'est nous qui est au pouvoir aujourd'hui ary dia terreur ano higouvernena firenena fampiororona hoe zao ny miandry anareo raha vao mba mianak'endry miteny eto mitodika manokana am'le rangahy samy avy any atsimotsika nanao menace teto amin'ny Facebook moramora kely anao ramose fa tsy hoe koa rehefa PDG anao de mi se permettre hiteny zavatra be dehibe samy zanaky sud atsika tsy anao raiky avao ny zanaky Toliara zay zao koa zanany boka Fort Dauphin nous zany je ne vous permets pas de parler au nom du sud tsy anao rery ny Toliara ny sud tsy resaka tribalisme tsika ka rehefa tiako apetraka hoe misy olona zany eto am'ty Facebook tia mieritreritra izy fa rehefa manam-bola sy akaiky ny fitondrana de afaka miteny amin'ny anaran'ny région sud zanaky ny sud koa zahay ka eto zany zay olona manao instrumentalisation politique ny resaka sud azafady aminareo ragnandria misy lonaky mife azy ny tany io sy anareo ny lonaky mba mana ny lonakinay koa zahay ajao ny hiérarchie donc zany karazany fampitandrotandroka tsy anareo rery ny tompon'ny sud tsy menatra kory ngia honorable député anakiray ny teny hoe ka mba tonga ny zalary mivanavana meo izy de satria izy avy any atsimo ô député mba fantatrao ny ampleur an'izany teny aloka ny vavanao zany
unité nationale ny anjaranao fa tsy anao mampirangaranga ady. De mbola veriko aminao koa honorable, za koa zanaky ny sud, raha ohatra ka sud no mahatonga an'izany a, inona ny elonako azy? Au contraire, ny mahasamy avy any atsimo anay, mpiziva aminay ane zany atandro zany, zay atanosy aloha ampiko kely le resaka, mpiziva aminay ane zany. Donc tsy zahay mihitsy no handeha handondolondo olo boka androy any, olo raiky aminay reo. Donc aza hoentina amina toetrena mirefarefa amy tany ohatry zany le argumentation, hoentinareo any amle hoe rangitina le olo akainareo avy any atsimo de tsy tian'ireo ambany andro reo, azafady taoko mahitsy ny afiteny zaho sady ambany andro reniko avy eo Tananarivo Sirabe ary abako boka Fardofan, raha mbola tianareo mena koa rankaratra safy raminia safy maro vola. Donc aza fampidera taimby eto amin'ny Facebook eto resaka hoe zanaky ny sud, fa zay koa afaka mba manentana ny olo avy any atsimo, fa tsy any resaka fa rehefa intérêt national no resaka, mba ayez de la hauteur, purée, ayez un peu de hauteur fa aza atao mirefarefa amy tany ohatr'izao ty fireneny ty. Fa tsy eo nareo milalao sentimental ny olona amina corde sensible resaka tribalisme. Raha amiko tokony zany zao tokony dinihiny fitsaraka hoe raha misy olona mandrangadranga resaka problème tribalisme, mijery fotsiny nareo, fa rehefa zay no miteny eto de hoe tandremo a misy lalàna feazy ny tany a, ary reo olona reo ahoana? Ils sont tout permis ve parce qu'ils sont au pouvoir, aizany mœurs. Donc aza manao deux poids deux mesures raha olona, fa tsy hoe fitondrano nareo androany de vous permettez de dire des bêtises et menacer les gens ouvertement, menace nataon'le rangainy. Hitako bisanareo andafy agny ozy izy, o rangahy tia menace ane zany. Ka izy ty moa rehefa misy olo mifakampy ohatrany io dia mieritreritra reo fa tsy samaly reo fa za andotandro mamaly zay androany. Zay ngambany teniko kely amin'iny resaky iny, fa tsika voaka malagasy aloha mba samy tsy ho lalaoviny olona amity resaka foko, fa misy tady ampiady atsika eto tena hita mihitsy le izy milalao an'io resaky io, milalao an'io resaky io. Donc ireo zay telo mirahalahy mianakareo io ahoda io nanara zany efa nahoda hainareo aveza zany io, mostany io boka avaratra io, za io sady avy eo voatany no avy any atsimo. Donc arrêtez les enfantillages, rehefa tsy vitanareo, rehefa tsy zakanareo le politika imela rangatia, fa tsy politika mihitsy ny filazana hoe sud atandroy zao hoe tsy tokony hivoaka zany resaky zany, tsy tokony isakamoka karatra mihitsy hoe anao aveza. Raha zany antenao anao za avy any Madagasikara, zanaky ny malagasy, fa tsy asinaky olona lalaovana hoe ao ao Facebook misy miteny ka eny tsy zakany zareo satria reo ambany andro hoe borzano izy le rangahy anakireny, iny rangahy iny koa tena mila gadrainy, mahafantatra azy tsara le rangahy miteny io hoe ataonay azao nareo satria ampy nareo borzano, tsy fiteny zany rangahy tia. De nefany tsisy miteny nareo pomba fitondrana satria mety aminareo zavatra lazainy, nefa zavatra zany dia incitation à la haine. Alors, Madame la ministre de la Justice, vous ne dites rien face à cette incitation de la haine amina resaka racisme? Non, c'est pas grave. Ka izy ane mampime, ka izy ane fa fombany hoe aive. Zay angambany ava dia meko any Mositanina ny fitenenana manaraka. Ieny pasteur tohizako ihany anao teo satria rehefa natsitika anao moa ngia PDG zany a, PDG moa mankalaza anazy rehefa nitsoka taty andafy moa izy hoe izy tompony ihany ny teny hoe izy Remenabela, izy Ndalo, izy zao. Rehefa tonga ana firenena izy a, fantatsika tsara fa olona ny gadra nitsoka ministra ny fitsarana zao a, olona ohatrareny avela de miteniteny foana de te ampisarabazana samy malagasy a.
de mijery fotsiny ny fitsarana moa am'izay. Mino asy manantena mbola ho isy mpitsara tonga saina tsy andro zany décision ny ministère fitsarana zay fa ndray andraikitra ndray andro any aingania. Rehefa ny teny koa moa tsika teo resaka io problème atsika io resaka transparence opaky daholo ny rehetrarehetra. Raha ny resaka moa gestion ihany tsika teo zay natonga za teto afaka omaly tany amin'ny pageko ny teny hoe un escroc pressenti ou sera nommé bientôt zany am'le ambassadeur ny aide humanitaire. Rehefa tenentsika moa le izy hentsika ihany fa nisy disadisa de tsy nivoaka officiel le zavatra. À qui profite le crime? Verina am'le nitenenina teo nitenen'ny pasteur teo hoe sy nahoda moa koa ny teny hoe matetika ny catastrophe naturelle atao fitadiavam-bola. De rehefa avy eo manendry le olona iza ny mifampizara gâteau fa tsy le vahoaka mamaiky anareo. Androany izahay tsy anaiky iteny foana zay ijoro ary mbola manentana ny namana rehetrarehetra anatoerana zay tsy ho avoakanay ny tsy ambaratelonareo hoe iza ny identité-nareo mbola mampirisika anareo alefaso ihany ny zavatra hitanareo tsy mety tsy rariny. Vonona izahay iteny, vonona izahay ijoro hiaro zany intérêt-any vahoaka malagasy zay. Zay aloha mifankasitrana ny namana rehetrarehetra an-tanàna. Na de misy raha matahora be deaibe misy zao perquisition be deaibe vao teo hitatsika message ihany amin'ny Facebook hoe na isareraka koa ny arrêté misy perquisition miaramila ihany mihetsika be zany miaramila satria mampanontany tena maninona mo ianareo misahirana manao perquisition amin'ny hoe matahotra nareo iongana. Raha matahotra iongana ane manao zavatra milamina ny zavatra niarahana ny zavatra ny takiny tsy hoe rehefa manomboka mamy tantely eo amban'le seza de hoe te hifikitra te hijanona ny pouvoir te hampiasa ny hery. Iza moa vahoaka ny fidy anareo ko androany anareo tsy azo aongana gaga ihany am'zany. Iza ny vahoaka amaly koa am'le ry zalamanam-pahaizana be deaibe miteny hoe mbola vo telo volana efa bolana izy ny teo. Raha mbola telo volana efa bolana tompoko tsy tokony hiala am'zany hoe cadreny resaka mo resabe hoe intérim transition hoe sorana moa ny président SMM zay nanazava hoe tianareo tsy tianareo ny transition io satria na de tsy misy texte ary ny tena an'izany androany ianareo ary efa miseho ho filoham-pirenena efa manao asan'le filoham-pirenena voafidy de ny mialokaloka nefa aty amin'ny hoe intérim transition hoe io ne tsy jerena hoe ny texte ihany na hoe le terme ampiasaina inona ny fonction anao inona ny zavatra ataonareo efa midepasy cadre n'izany intérim sy transition zay ary ny ataonareo. Raha resaka na ambassadeur ary ny pasteur teo de io koa mampametra-panontaniana satria misy réseau ihany any manenjika izy mampiditra ny pion mampiditra ny élément hoe honomena ny ambassadeur any amin'ny intérimaire ve na ataotsika hoe transition ve nareo hanenjika anao ambassadeur kinamanamana zay hoe andenao bizana sa mitady passeport diplomatique de amoka volamena zay mameka fa le zavatra nangatahany vahoaka malagasy mamparary ny vahoaka malagasy androany zay miakatrakatra kely satria fantatray hosahirana vao meka hosahirana ny vahoaka malagasy amin'io zavatra mandalo eo Tamatavy io
anararoatra daholy ny adala sy ny endry rehetrarehetra, ny mpivarotra, ny ino rehetrarehetra, na efa misy tokarany aminy, ampiakatra amin'ny vidiny entana. De iza ny victime an'izany? Ny vahoaka malagasy izay efa sahirana isan'andro, andro aman'alina. Rehefa tonga zany fahasahiranana zany efa tsy mieritreritra intsony, lasa biby le olona. Ho tonga n'le fitsaram-bahoaka, any am'le fitsaram-bahalohan'le fitsaram-bahoaka koa, le olona mpanafika le dahalo koa mahay biby foana. Isika rehetrarehetra ny fianakaviana, ny namana tsy en sécurité, te ho fatifatiny ve tsika malagasy? Ho fatifatiny. Zavatra azo arenina zany. Mila volonté politique. Ozy pasteur teo hoe rehefa tsainareo le politika le mitondra firenena, aza mizingizina tsony mipetraka am'le fahefana, mitazona an'le fahefana, omeo am'izay mahefa ary. Fa inareo tsy lanim-bahoaka ko hoe tsy azo arodana, hoe fanjakana an'izao ty, zao foko zao ty, de inareo mila anakorotana. Fa inareo izany, inareo mpitena an'izany ary inareo matetika ty andafy, tsy mifidy akory, tsy inareo miaritra ny jalin'olona rehetrarehetra any. Ny olona mpifidiny miaritra jaly any tsy mitena an'izay, sy indrindrandrindra sika diaspora. Matetika ny diaspora sahirana koa amin'io amin'ny fiainany, de style fotsiny hoe aty andafy. Miala tsiny, tsy hifamely etsika, tsy hoe ianareo rehefa andafy de besaina. Aoka hiteny marina, aoka hiaro izany hoe tombotsoa pirenena. Ny vahoaka malagasy de iray tsy mivaky ao anatin'ny constitution. Tsy hoe rehefa iozongozona nareo de tandremo fa reo olona miteny reo olona Rajoelina, olona Ravatomanga, tandremo fa reo io tsy tia re fédéralisme, tandremo fa reo io tsy mila fanjakana ny côtier, reo tena manahirany. Sao de ho tonga hoe am'le zavatra ilainareo ihany izy ty, le fampiadinany samy malagasy. Fa saingy tsy am'le eritreretinareo, fa am'zavatra hafa. Tsetsatsetsatry iny okare aza atao fitaovana. Io manko iverenako hoe iry zalahy fitondrana ane pasteur miteny an'iry zalahy, mamporisika an'iry zalahy le miteniteny fahatany reo satria ireo zalahy fahatany reo izy le resantsika teo, le am'le vanim-potoana amin'ny fanabadona, le taitrataitra niakatra ao andapa, taitrataitra ny resaka hoe ampitondra firenena, de miteniteny fahatany mieritreritra hoe anazy ny fahefana, izy ny enjany. Tsy nisy fifidianana teo nanome anareo hoe enareo mitondra teny ny vahoaka malagasy. Tsy samby tompony tsika, samby tompo Madagasikara. Sy izy de hoe aza mifaniratsira, aza mifamendrofendro, aza mifampimenasy ry zalahy. Samby nisorany mamany menaky tsika, tsy mifankatahotra. Mbola miezaka zay fotsiny, miezaka hoe tsy manompa olona, miaro ny hevitra anay, miaro ny etaetan'ny malagasy, zay mampijoro anay. Tsy rarahinay zany, tsy te ho ministra, hitady toerana andeha hiazakazaka. Rehefa mandroso amin'ny fihavanana ny Madagasikara, malagasy rehefa mandroso am'izany fankatoavana hoe firaisan-kina, miray hina, miray mpiarabelona, andao hiara-ndroso firenena iombonana, atsika daholo zany efa sambatra ny malagasy de mandroso tsikelikely io
Iny mampiady ny gasy io ane na hoe avaratra ty moatsinany zay hoe mitady ny nay makaty resaka fahantrana ihany mahatonga an'io. Rehefa voazara mira, rehefa mpitantana madio fisainana, manana volonté ampandroso Madagasikara, Madagasikara iray tsy mivaka, lasa io zalahy, lasa io. Fa hatreto manana fahefana kely ohatry zao te hanarara roatra daholy. Manana fahefana kely ohatry zao te hanindry ny namany. Le fitiavana te hanindry mahatonga anareo rehetrarehetra mangalatra. Rehefa mahita anohanina ve nareo tsy efa tokony ho faly? De maninona raha miara-mihinana, raha miara-mitsabo tena, mandroso ny rehetrarehetra. Tsisy tsaratsara an'izany amin'ny fiarahamonina. Ny mahagaga izy mirahalahy, ny akamaroan'ny zalareo tao nitsoaka taty ivelany, tao nianatra taty ivelany, mba nahitahita le fiainana aty ivelany, tao ary tena hoe nivelomin'ny système frantsay, tsy niasa akory resaka aide satria en tant que réfugié politique mahazo aide zao eto Frantsa, de nivelomina fotsiny. De androany izy ndray miseho manindry ny vahoaka malagasy. Nefa anao tao anaty fahasahiranana ihany. Tsy tsapanareo ve zany? Tsy tsapanareo ve zany? Sa hoe rehefa niala tao anaty fahoriana de tsy maintsy manindrinindry je hoe zay ny tompony fahefana, zay ny tompony vola. Mino sy manan-tena ny vahoaka malagasy, ijorotsika, rahintsika, ary mbola hoisy ny miaramila, mitafika io na gendarme io na polisy io ho tonga saina ianareo satria ianareo zana-bahoaka. Ndao hiara hijoro, hiara hisalahy, anorina, anangana ny firenetsika, fa tsy tia andian'olona. Tsy andian'olona ohatr'ireo no hiaretatsika amin'ny fahoriana rehetrarehetra mianjady amintsika amin'izao fotoana. Rehefa aman-taona maro ny adivantsika teo amin'ny fitondrana teo aloha, mba te hikatsaka ny mamy kokoa, ny mangarahara, mba miposaka ny masoandro. Nefa androany vao maika miletika amin'ny masoandro, vao maika ao anatin'ny maizina tsika. Raha miresaka zany maizina zay tsika, efa miverina ny délestage, efa tapitra zao le oeraoera, ho lany ny vola, tsy miarina ny jirama. De inona ndray tsika? Hoaiza ndray tsika? Anao inona ndray tsika? Ijery ny arena mivoaka isan-kerinandro foana ve? Manahirana, tena manahirana. Na le fomba fiteny fotsiny hoe tsy manam-bola Madagasikara amin'izao catastrophe, nefa miditra mivoaka ny jet privé. Fa jet privé reny tsy cadeau reny, lohena reny, avaiza ny vola. Tsy zany ve nanenjentsika ny Rajoelina teneninareo isan'andro reo? Sa rehefa nareo manenjy, rehefa nareo miteny de mety, rehefa zay miteny de tsy mety? Oka kose, ok zay, andao hijoro, andao hirahina, mbola manao antso ihany aminareo tandrokarony vozona. Mino hafa mbola betsaka ny tia tanindrazana. Mino koa fa tsy ho ataonareo am'le schéma ataon'ny sasany, mieritreretin'ny sasany atao hoe ho pasipasy le fitondrany. Saritsary ny coup d'état de ny olona sasany enjehany, de pasena amin'ny havana sasany hoe ianareo ndray hitondra. Andao anao ny tena izy, andao hiditra amin'ny révolution tena izy. Vita zany raha mirahintsika malagasy,
vita zany raha tapa-kevitra tsika hoe andao iroso tsy nisy nampatahotra ny ohatran'ny fanjakana teo aloha zany hitatsika iny hitatsika ny nataon'ny force rehetrarehetra reny rehefa mirahina ny vahoaka malagasy tsy misy masakana atsika ny rahina ny vahoaka malagasy niady tamin'ny frantsay nahazo fahaleovantena nazy le saritsarinary atsika fa nahazo fahaleovantena ozy atsika teo ny rahina ny vahoaka malagasy tanamin'ny Barea lasa lavitra tsika tsy nisy fampitahorana ohatra teo amin'ny fanjakana teo aloha ny rahina ny vahoaka malagasy na de nisy manipulation politique be de be tao anatiny zay manko mahatonga zao fitondrana zao le olona manodidina hoe mamerim-bola hono reo satria namoaka vola zay manko natonga zay aloha teneniko eto satria tsy nahita vola nomena ny zalahy de hoe ohatrany hoe besaina miseo besaina fotsiny fa ilainy nahita vola reo raha mbola mitohy zao ho teneninay ihany izy ty iza daholy namoaka vola tamin'izany fitondrana zay ho alefanay eto zany diany zao hoe atsaro ny adalanareo mana am'le nataonareo ianareo de manao perquisition aty ery mana satria ohatry zany ve le natao nefa aza diny fa nomena anareo ihany le pouvoir rehefa feo nomena tsy niady anareo moyen de communication fotsiny iny atsika aza mifanadala fa matoa anareo androany matahotra fantatra anareo fa ny tena révolution de ho tonga io de ho avy io ninona fandotovanareo ny olona mitena androany na olona ny rajoelina na olona ny zao na ho avy ny tena izy ianareo mampiororo zay miteny marina zay tsy hijanona hiteny ary zay manentana ny vahoaka manentana ny rehetrarehetra zay ho tonga saina mino fa betsaka ianareo tandrika arom-bozina mbola miombon-kevitra aminay andao hijoro betsaka ny zavatra azo atao andao hiaradi tsy maninon'io hoentinareo directeur militaire tsy mampaninona anay zany fa zay mila firenena miarana zay mila vahoaka malagasy mahita masoandro zay ny tidinay zay ny takinay tsy ho lava resaka paster fa da de lava ary le izy teo efa adiny ray mahery zao tapitra ny fandaratsika de hijanona eo asakasakatsika mandray asakasakatsika zay mbola tsy tonga saina manaratsy tsy mampaninona tsy mampiova amin'ny fiainanay zany na manaratsy na mamorona tsy rarahinay zany tsy anidy vavanay zany tsy ampatahotra anay zany vonona izahay efa natokana anay ny fiainanay hoe anao an'izao hijoro rehefa ho tonga ny fotoana ianareo le miantsoantso tonga avy aty reo rehefa ho tonga ny fotoana tonga mitsampoizinareo zay haza matahotra ho tonga mitsampoiziny zay misaotra paster misaotra naoda aleo hijanona eo aloha eka fampatsiavana fotsiny mony izany hoe misy zavatra roa na telo angamba asoahana amin'ny zavatra nolazainao teo le ny zavatra misy moa ny Madagasikara mitsika hatramin'izao dia ireo mpitondra sy manam-pahaizana ny mpitondra antsika tsy de le mpitondra mpanao politika zany tsy de ao loatra azafady ary amin'ny teny an'izany ary ny manam-pahaizana koa tsy mba nikaroka firy fa amin'ny connaissance na
anankiray tandrefana fotsiny no ny anarana ohatra hoe juriste ny amin'ny droit romain fotsiny fa ireo mpitarika antsika ireo na ireo manam-pahaizana mitondra ny tany araka an'ilay zany hoe tsy mahay mba tokony hikaroka koa ohatra fotsiny nge betsaka nge tao amin'ny tantara raha amin'ny fitondrana ohatra fotsiny zao nisy mpanjaka tany taloha mpanjaka io fa tsy repoblika tany Tchéquie Yaroslav zany ny anarany tsy atory aho izy raha tsy voky ny vahoakako zany lazainy aoka mba tsokako mba hikaroka na raha hiteny ny anaran'ny olona anankiray zay mety atahotra koa ny olona hoe ina misy an'izany tokoa ve aoka koa mba hikaroka fa zavatra documenté daholo zany a ny mpitondra izy ny tokony ho farany indrindra fa ny vahoaka ny tokony hinana mofo alohan'ny mpitondra rehefa voky koa ny any tany Rosia anisan'izany ny tsika le mpitarika koa le tokony mba hikaroka koa fary zavatra la hoe bado misy anankiroa misy ange mivoaka na any Madagasikara mahafantatra zany reo manam-pahaizana reo koa tsy mba le hoe nianatra zany tsy mba mikaroka fa ny fanabodoana fanabadoisation nge zavatra paika international ohatra fotsiny amin'ny hoe aza mandeha lavitra mikaroha raha hitondra amin'ny hoe protocole de Ottawa ao anatinao misy teboka 120 roa fotsiny lazaiko hoe rendre l'Afrique ingouvernable teboka faharoa de ny anankiray koa de hoe hoentina amin'ny loisir sy ny sport ny tanora tanao mba tsy eritreretany firaharam-pirenena ao amin'ny teboka 120 na dia miafina da ny miafina tany amin'ny 89 tany 88 ny boan'ny zavatra io de 93 ka izay le rehefa hitondra zany de tokony mba hikaroka koa fa tsy tonga de hanome fotsiny de ny fahazavatra tokony ataon'ny mpitondra koa zany zavatra remarquevako misy ny hoe Afrique Allemagne Afrique Corée du Sud Afrique Turquie Afrique Amerika Afrique ireo tokony mba ho jerentsika koa zany io zavatra io amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fa tsy tokony varina amin'ny anankiray fotsiny tsy de ho lava resaka fa izay fotsiny angamba fa hoe araka lazain'ny pasteur teo hoe tsika reto avy samy amin'ny faritra ny aveny ka falifaly zahay raha ohatra ka hoe nahita an'le kolonely nanao tonga satria olaviany atsimo zany tsy miviombio ka miviombio izy ny fa rehefa ny teny an'izao de izay fa mahity avao eka ka matoa tsy hoe hazona voninahitra nge fa azo matoa mitondra fa tsy atao fitadiavam-bola na ho fandresena fanenjehana groupe na klasy anankiray zay tsy mampandehany amitsika manko le groupe zao contre zao groupe zao contre zao ka izay miombokevitra am'le resaka nataon'ny namana Mostana teo zay moa maha ray kluba anay fa de misaotra anazy nanao raha tsy zay tsy tatao anatin'le vondrona misy anazy fa zay misaotra anazy nanome an'izay fanazavana zay hany angamba tiako lazaina saotra tompoko amaraparantsika fa hitondra teny koa mbola iverenako kely satria ny thème atsika moa de hoe gestion crise eto ampanaovana ny live eto tsika de milatsaka ny fitarainan'ny olona avy any Tomasina tsy mba tsy tononona izy ny anarako fa en réel zany ty zavatra ty mangataka zay izy renforcena ny jirama satria miankina amin'io daholo ny asan'ny olona et surtout ny sécurité mandefa ekipa faran'izay maro ny avy any an-tanàfobe mba hamerenana faran'izay ngana ny jiro sy rano izy fa tena ngeza be ny dégâts matériels ary mipiasa ny jirama ny Tamatavy trabona ihany koa mazava ho azy
tokony avoaka avokoa ary manafatra renfort mitafika io resahako teo fa manamafy izy zany amin'ny fanadiovana ny tanàna fa tsy ho vitan'ireo vahoakan'ireo le izy. Tsy ampy ny fitaovana miasa eto, mila camion benne, tronçonneuse, trax, tsy vary mihitsy no olana aty Tamatave teniny io fa tsy teniko olona any an-tanàna. Ilaina zany hoy izy fa tafitrano satria tafilanitra daholo ny akamaroan'ny olo jiaby. Tokony manome labasy tente zany. Eto zany de mitodika amin'ny zay afaka manao zay hoe mandra-paha de mila tente ny olona hipetrahana fa misy zao ny fanoratra aminay any anaty rano no mipetraka le ramatoabe ary tsy mihinan-kanina intsony fa mihaza. Eritreretinareo hoe mihaza mba hivelomana satria avy foana ny olana ary lena foana ny olona sy ny entana. Fanafody todika amin'ny ho lafitry ny pharmacie rehetra aho. Miangavy anareo re tompoko, na ianareo pharmacien malagasy aty andafy na ianareo pharmacien any Madagasikara, tena atahorana ny epidemie. Tsy ho fatiny noanoanana fotsiny olona fa sanatry aviny zany ny diarrhée zay atsiravina be maloto ny rano de ny rano sotroina ainsi de suite, ny tazo moka. Tena mila présence massive ny resaka corps médical. Tsy haiko hoe ahoana azahoana ny Médecins Sans Frontières etsena zany ny Croix Rouge sy ny sisa. Amaranako ny anjara fitenenako any koa fanentanana any amin'ilay cagnotte zay nataotsika gardien de la révolution na SOS Tamatave. Maninona zay mbola tsy mandefa tatitra amy zavatra natao. Zao ny antony, mbola mandefa olona sur place mijery reo tsy misy mijery mihitsy zay zao. Any amin'ny efa mba tsy ho déséquilibré zany le fanampiana any amin'izareo efa be olona reny mpanampy, fa tena misy toerana zay presque inaccessible. Mitodika aminareo tanora mifandray amiko aho any Tamatave, anareo Antananarivo délégation tsika efa nivory-tsika, isika tsy mpizara vary fotsiny fa azadino ny maha olona. Tena zavatra image farazay tsy zakako ny mijery olona hoe atsipy hoe iny varo anareo de sanatria zany ohatrany hoe manipitaolana amin'ny alika. Foana tompoko, na de very fananany reo olo reo, rafa fananana olombelo reo manana ny hasiny sy ny dignité-any. Eto zany de miantso ny fiangonana hiara asa aminay gardien de la révolution zay mihaino an'izao fandariny zao, hirotsaka ny olonay hamerina ny olona ny dignité ama olombelona azy, ka tsy hizara fotsiny fanampiantsika fa mila accompagnement psychologique le vahoaka, mila soutien moral fa tsy hoe iny vary, iny menaka, iny paty sotra dompoka de samy miparitaka. Tsia dimension humaine ny ahy eto. Mila olona aho fiangonana tsy asitsika endrika eto fiangonana zandriny iraitsika malagasy hiaraka amin'ny vahoaka eo am'le toerana zay efa nampanao ny prospection n'équipe. Tsy misy tsy tazany olona izy io miaraka am'zareo ny consigne efa nomeko ny ekipa fa ny zavatra ho atao dia sady manome fanampiantsika zay kely vitsirambiny tanana fa indrindra apetrao amy toerany hoe mbola olona manana ny asany ianareo na de very aza ny arena nareo rehetra. Tsy
4 ianareo sanatria areo ka le toetsaitsika mpanao aide any ce ne sont pas des 4 ce sont des personnes comme vous et moi donc zany aleo mba hisy dimension humaine le fomba fitondrana aide mba apetraka amizay le valeur an'le olona ananany estime hiotra amin'ny fiainany ka de manetanareo zay mbola tsy nanao tam'ilay cagnotte SOS Tamatave efa nataona iny anao zay tratra isorana be deabe zay efa nanao isorako manokana iny koa monsieur Jean-Claude Mivady tena manao nentso zavatra amin'ny fanangonana an'ireo ka dia ireo vola zay azontsika ireo raha ny aty amin'ny GDLR manokana ampiasana 26 millions eo hatreto aloha dia ho concentrétsika amina faritra kely anankiray zay tena tsy tratra ny transport ametrahana ny olona amin'ny toerany maha olona azy na tsika zany tsy ny fatrany fa ny valeur an'le olona no ambony anisan'ny leitmotiv an'ny gardien de la révolution de ny hoe droit et liberté akoatrany corruption zay ngamba no ela zay no lava zay no fohy fa raha mihoatran'izay ngamba no manahirana satria voafetra koa ny connexion makasitraka nareo amy raha mianaka niaraka amty teto amty arivariva ty misaotra nareo be deabe nanaraka ny fandarana teto nandritra ny adiny roa latsaka fahatelony izy zay misy teny kely angamba mba tiako atao ihany feny aty amiko misy sary mandehandeha any misy feo mandehandeha any hoe totrany misy roplanina avy any amy Rosianina any tonga any mitondra miaramila ny zavatra mahagaga anady zao ny andrasa anay zao dia roplanina mitondra sakafo mitondra tente mitondra fanafody fa tsy mitondra miaramila ary en plus miaramila ivelatsika raha ohatra ka tena zany no izy raha ohatra moa ka irotsaka ry zalahy ibatavatak-kazo sy ny sisa rabasoa rabatsara fa sao dia ny matanjaka ihany no tovonana fa le osa tena mila sandry anaovana oeraoera fotsiny teny atsipiany iny fa dengany atsika samy hotain'Andriamanitra amty herinandro farany herinandro ity mirary farany herinandro sambatra ho atsika mianakavy samy aefa be mankahery ireo mpirotsaka tsehatra rehetra eny Antanimboanjo Antamatave zay moa tsy afa manoatra noho ny tsy anatin'ny période de congé varany sitrapony mangididy mihitsy hoe te andeha Antamatave eo anilan'ny olona araky zay le hoe le soutien moral zay mba manofy aho hoe engane mba isanoratra ty aminay sy Mostanina sy Naoda hoe reny misy andiana pasteur andiana imam andiana olom-piangonana mampahery ny vahoaka mila mafy be ny sary nanaitra anazy hitako le olona mipetraka ambony le tôle de ohatran'ireny adaladala reny le olona ohatran'ny gagao zay fitentsika le ohatra tena hitanao hoe lasa amborona tena hitanao hoe tena tsy aotsony mihitsy izy tsy mahafaka ny alahelo mihitsy zany vary raikony zany zava-dehibe fa tena mila suivi psychologique mila suivi humain reo olona manao mizara entanareo ody reo rapitso ny azy zany tena ao anatin'ny lohako zao any amile tsy misy popularité itsony eo tsika no ijoro quand les projecteurs seront éteintes rehefa tsy otsony ny caméra rehefa tsy otsony teny Facebook fa retour à la réalité ho adino reo olona ohatra ny faritra tsy mo aminay mikere igny io Nahoda adino an'io
mbola misy olona mihinana raketa aminay agny, mbola misy olona mijaly fa adino fa tamy fotoana le lamody be le hoe vonjeny eny tsy mikerena atao dolo rehetrarehetra de ndry nafinahitra fa avy eo baibai la compagnie ka zay mahatonga antena fiangonana malala isany esoriko ny casquette en tant que acteur en politique avant tant que pasteur zao hoe tena mivoara olona amile rindrina efatra mila atsika ny olona ry fiangonana malala eraky Madagasikara andao anao tafika masina any Tamatave ty idée milatsaky eto spontanéko tafika masina tsy le moeraoera eny amy plage misy manao tafika masina de makeny amy plage mihinana langouste sy huître ary milomano avoay ny sandry ndao tsika ho any Tamatave après le fizarana vary fa hitanareo ohatrany reny olona le misy fahoriny reny raha mbola eo ambohitra ny razana be olona teo le misomebiseby mikarakara manao kafe manao mofo mahandro vary de ohatrany madinidiny le olona le fahoriny fa rehefa lasa daoly amizay ny mpamangy mangidy le fahorina satria izy rery amizay ny eo après n'io zavatra io zany a tokony misy suivi psychologique ilana ny fiangonana tsy vary any mila ny olona ary nyteny Jesosy hoe tsy mofy any velomany olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra de paraphraseko ny teny Jesosy hoe tsy aide ihany humanitaire any ny olona fa aide morale psychologique zay no lava zay no foefa sotra atsika rehetra anaraka hatramy farany hoe oui atsindrikely fotsiny zavatra efa saiky tsy niteneniko moa izy teo iny paster amy resaka tafika vahiny sy ny roplanina satria efa niteny foana atsika teto efa 2 volana zay a tsy nisy namaly atsika ny tompona andraikitra na miaramila na inona tompona andraikitra amy sécurité nationale de averitsika indray ny resaka na de tsy ao anaty constitution ny fitondrana amizao na tsy atsika hoe intérim à transition mino a fa le texte le miresaka hoe trahison mbola mipetraka ary mino a fa mbola misy miaramila tompona andraikitra mbola mitazona zany principe zay ahoana resaka trahison zay amizao vahiny miodiody mitondra fitaovam-piadina izay mitondra atsika amy zavatra mamoa fady atao anaty firenena zany moa de fa veloma atsika rehetrarehetra misaotra atsika ny eno misaotra atsika mizara surtout satria hatreto aloha atsika mbola tsy nahazo an'izany hoe télévision nationale na inona satria atsika moa voasokajy hoe mpanohitra nefa tsy hay hoe manohitra inona atsika satria ohatrany tsy misy filoham-panjakana filoham-pirenena lanim-bahoaka teto ka hoe anohitra tsy misy filoham-pirenena hoe manana mandat présidentiel ka hoe anohitra isika fa magaga fotsiny hoe mpanohitra atsika tsy mankasitraka de veloma ry zala ary mandra-piona ary soa atsika rehetra tompoko